Mifarina tia ny taona dia rehefa mifarina ny taona dia ohatsika hoe mandeha zany fotoana zany ary lasa ny saina marina loatra ny tenin'ity boky ny mpitoriteny ity hoe zavapoana dia zavapoana hoy ny mpitoriteny, zavapoana ny zavatra rehetra, eny zavapoana ny zavatra rehetra. Ny mahazavapoana azy tsy hoe tsisy dikany, fa ny mahazavapoana azy dia afaka mitsimbadika ny toedrarà ao anatin'ny fotoana fohy. Zany hoe tonga dia possible se basculer any amin'izay tsy eritreretinao mihitsy avy any amin'ny pôle nord makany amin'ny pôle sud ao anatina fotoana faran'izay fohy. Dia ato amin'ny boky ny mpitoriteny ihany azavaiko aminao le mahazavapoana azy. Mbola tsindriko tsara, tsy miteny akory ny boky ny mpitoriteny hoe tsy ilaina, fa te hisaritra ny saintsika izy areo ny olon-kendry, ny olona endry dia conscient an'izay fragilité ny fiainana zay. Le fragilité ny fiainana no no ahitana ny olona endry sy ahafahan'ny olona mankafy ny fiainana. Azavaiko le izy hoe ina le hoe mankafy ny fiainana, tsy hoe manararoatra ny fiainana dia migalabona dia manao zitiny, tsy zay, fa le mankafy ny fiainana dia hoe conscient ianao fa ity toe-javatra anankiray izay eo am-pelatananao sy iainanao tia possible ao anatin'ny fotoana fohy mibascule tanteraka any amin'izay tsy eritreretanao azy, satria izay mihitsy le fiainana. Dia ny olona mahatakatra sy manaiky an'izay no atao hoe olon-kendry. Dia ahoana ilay fomba fanazavana azy ato amin'ny mpitoriteny any, toko 3 anazavana an'le hoe point de basculement sy ny mahazavapoana azy. Dia ato amin'ny mpitoriteny toko 3 manao hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra etỳ ambany lanitra. Ao ny andro ahaterahana ary ao ny andro ahafatesana. Jereo tsara hoe teraka kanefa possible mibascule fahafatesana. Tsy milaza izy eto hoe ny andro fotoana rehefa antitra, fa possible zaza vao teraka faly de faly sanatriavin'izany après quelques heures, quelques jours hafatesana. Tout peut arriver. Dia toy izany, ao ny andro ambolena ary ao ny andro hanongotana sy nambolena, ao ny andro amonoana ary ao ny andro anasitranana, ao ny andro andravana ary ao ny andro ananganana, ao ny andro itomaniana ary ao ny andro iomehezana, ao ny andro isaonana ary ao ny andro andizana. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Ny tiana tenenina amin'izany dia hoe raha ny zavatra inoantsika teo dia zavatra mifanohitra tanteraka. Izany hoe tena ao anatin'ny fotoana anankiray possible ianao zany miaina an'ireo zavatra anankiroa ireo ary tsisy dikany ny fiainana. Zay le hoe absurde. Le absurde zany tsy hoe tsisy ilana azy fa tsisy dikany. Samy hafa le tsisy dikany dia hoe tokony ho conscient ny olombelona hoe ninona ny hery, ninona ny tanjany, ninona ny voninahiny tsy afaka micontrôler an'io ianao, na dia mitandrina farazy azo atao ary ianao, satria ny zavatra rehetra mety bascule ao anatin'ny fotoana fohy. Fanoharana anankitelo nataona olon-kendry anankiray no entiko anampiana zay fanazavana izay. Ny vorona ozy izy rehefa mbola velona dia izy no mihinana ny vitsika, fa rehefa maty kosa izy dia ilay vitsika zay nohaniny ihany na ilay vitsika fihinany no hihinana azy avy eo. Tsy afaka heritreritra mihitsy possible ve zany vitsika zany hahinana vorona? Oui, raha maty izy dia tsisy dikan'ilay vorona fa hohaniny vitsika. Zay ny anankiray. Ny faharoa, ny menaka ozy izy no anaovana savony.
zany hoe akora anaovana savony kanefa kozy a ny savony no anadiovana ny menaka rehefa maloto ny zavatra anankiray tsarareo izy ary farany vatakazo anankiray monja dia avitana fikasika amanetsiny kanefa singana afikasika anankiray monja dia afaka handoro ala amina hektara maro azonareo ve le fanoarana zay le hoe misy fotoana ifaliana misy fotoana itomanina zany hoe fragile ny fiainana eto an-tany ary rehefa fragile ny fiainana eto an-tany dia mila manapo foana atsika hoe tout peut arriver ny olona conscient an'izay a no manana fiadanam-po mba tsy sanatiaviny zany zay mahatonga sy hoe fa maninona loatra là qu'est-ce qui m'est arrivé le ciel m'est tombé sur la tête inona ny ratsy nataoko an'Andriamanitra tsia tout peut arriver sur terre satria zay le fiainana eto an-tany misy le atao point de basculement ka eo indrindra tsy ahatonga atsika ho fataliste nefa ny tanjona fa ny ahatonga atsika ilay hoe ampoany andro ny ratsy miseho ao aminy ozy ny solatra masina zany hoe ny mpino amiko no tena olona mpankafy fiainana averiko ny mpino no tena mpankafy fiainana satria tsy manana contrôle amin'ny ho avy aho ary tsy manana contrôle amin'ny lasa fa ny ankehitriny donc je profite du moment présent le profiter eto zany a dia hoe miaina ataovy izy azo ny tananao atao izy ny soratra masina ary lay mahafragile fiainana zay indrindra no mahatonga atsika asain'Andriamanitra hoe hiaino ary ny ankehitriny zay ny zavatra afatra ao atsika am'izao lahady maraina zao hoe mandalo ny fiainana ary araky le teny ihany koa misoratra masina manao hoe ampianaro aho anisa ny andro iainako mba manako foendry leo ampianaro aho anisa dia hoe conscient ny bokyny mpitoriteny hoe tout est éphémère tout est provisoire noho izany profitons de l'instant présent anome ohatra tiavo ny zanakao dia ny mbola afaka manao zany tiavo ny vadinao dia ny mbola afaka manao zany tiavo ny ampohonanao sy ny sisa satria tout peut arriver misy fotoana ifaliana misy fotoana hitomanina sa mahita an'Andriamanitra to